Alléluia. Van miarabanao izay tao fiangonana Kristombasia Madagasikara amin'ity alaka misy afatelo ny volana Jolay ity amtiavanandray no izarainay anao ny rapsodiny famarinana androany izay mitondra ny lohahevitra hoe fanarahana ny drafitr'Andriamanitra. Ny fanarahana ny drafitr'Andriamanitra. Ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Efesiana 2:10 hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Ny Romana 9:7 hoe fa izay fantany rahateo no notendreny koa. Ny fanazavan'Andriamanitra zany ten'Andriamanitra zany hoe ny fikasana mialoha dia miasa ao anatinao. Manana drafitra masina ho amin'ny fiainanao Andriamanitra ary ny fisehon-javatra rehetra sy ny filaharany dia napetra ny fanaraka amin'ny drafy masina daholo. Dia ny ohatra Jaona mpanao batisa ny asa fanompony dia ho an'ny tanjona tokana ihany ny ampahafantatra ny Israely ny Mesia. Afaka ny teny fotsiny, afaka ny teny tamin'ny Jaona fotsiny ny toerana ahitana Jesosy Andriamanitra, fa tsy maintsy nanaraka ny taridalana avy amin'ny Tompo izy ary ny andro famantarana nomena azy. Ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 1:7 hoe izay ho hitanao hidina ny fanahy sy hitoerany dia izy mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Farany nitsangana teo anoloany Jaona ary teo anoloany ary Jesosy ary Jaona nafantatra azy ao amin'ny Jaona 1:7 ka hatramin'ny 4:30 nahitanao an'izany tantara zany. Nahariary mazava araka ny drafitra masin'Andriamanitra zany. Dia ny koa ny fitsidiana hafakely nataon'i Samuela tamin'ny fanosorana ny iray tamin'ireo zanak' Jese ho mpanjaka ao amin'ny Samuela 1:9 andiny 1 ka hatramin'ny 7:10. Ny hevitry Samuela rehefa nahita ny Eliaba tamin'ny ahavo ny tsanganana fa nahita ilay voaositry Jehova izy fa hoy Andriamanitra aza mijery ny tarehany fa efa nolaviko izy. Ao amin'ny Samuela 1:12 ary Jese nitondra tsirairay ny zanany 7 lahy teo anatrehan'ny Samuela fa ho foan'Andriamanitra hoe tsy hito no izy. Azon'Andriamanitra natao ngeny nilaza tamin'ny Samuela fotsiny hoe izy no hosorana kanefa navelany izotra tsikelikely araka ny dingana. Farany dia nanantona ny Jese Samuela hoe tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra. Nilaza Jese fa mbola misy zanakalahy iray dia Davida fa miandrondro izy. Rehefa nentiny teo anatrehan'ny Samuela Davida dia hoy ny Tompo mitsangana hosory izy fa io no izy. Amen. Ao amin'ny Samuela 1:12 ka 12 ahitanao an'izany ten'Andriamanitra zany. Tanteraka araka ny namaritany azy ny plan an'Andriamanitra ho an'i Davida. Manana drafitra ho an'ny fiainanao koa Andriamanitra ary ny tsara ary drafitra tsara zany. Efa nitendreny mialoha ho voninahiny ny fiainanao ary fantany tsara ny toerana misy anao eo amin'ny planiny masina. Amen. Tsy mila maimaika ianao na mikoropaka miezaka manatanteraka ny anjara voatendriny eo amin'ny fiainanao. Efa nomaniny araka ny fikasany masina ny fisehon-javatra rehetra sy ny filaharany. Ny anjaranao dia manaraka ny lalany izay efa nomaniny mialoha. Ny Efesiana 2:10 fa asan'ny tanan'Andriamanitra tenany asany isika noforony indray tao amin'ny Kristy Jesosy naterany indray mba hanao asa tsara izay notendren'Andriamanitra mialoha nokasainy mialoha ho antsika mandeha amin'ny lalana izay nomaniny mialoha mba handehanantsika eo aminy miaina fiainana tsara izay namboariny mialoha ary vonona ho antsika mba hiainana. Amen. Amen. Mino fa nandray zavatra ianao tamin'izany ten'Andriamanitra zany. Tena hoe manandanja ny ten'Andriamanitra androany. Tenanao izy hoe ny fiainanao dia efa ndrafetan'Andriamanitra.